Fotoanan'ny tantara eto amin'ny RDB. Atolotry ny radio Don Bosco anareo anio ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Diarin'ny Neny. Nosoratany Anjanofy. Ho velominy Vantsoa, Ony Miajanirina, Saloy, Anjarliva ary Ioly miaraka amin'ny Rakoto sy Lemek. Nandrefeo sy Nanatotosa, Tovrazana Mamonjy sy Iolosoa. Mbola mba ho afaka amin'izao fahantrano izao ihany ve ketsika? Io indray mirety sy ny fametraham-panontaniana. Ka marina neky izany. Za tena mahatsiaro reraka mihitsy hatramina rariana Endrangory. Eny tokoa akiko. Dia tena tsy afa-mitsangana tsono izany ny Endrangory. Eny aky. Mila fanafody izy nefa aiza moa no ahitako. Izay arapaka azy ity mila tsy ho hita. Teo mpanan-karena kia. Ahoana? Inona koa izao mampiomehy anareo amin'izany ka? Hitanareo fa tsy maintsy tafita. Ka amin'ny fomba ahoana nefa? Amin'ny fomba rehetra e. Mampanahy ihany izany valiteny izany. Avinga anareo asehoko zavatra e. Inona nefa ny aseho andrianay? Eto fotsiny e. Indrindra fa ndriry mirenty a. Ahoana ke? Mijereo tsara ireo ankizy ireo. Mijereo tsara angena ataony e. Io foana ireo isan'andro. Inona koa ny tindry atongavana amin'izany e? Mijereo fotsiny ireny tovovavy sy tovolahy ireny e. Ny zanaka mpanan-karena ireny ary lanilany amin'ny rendrarendra sy ny revirevy fotsiny volany. Dia izany ve ny tindry e? Nendriko. Tsy voatery aditra avokoa ny rehefa manambola e. Sery mirenty. Dia ahoana hono no ampanan-karena andry amin'izao sasalamba sy fatsakana ranon'olona izao ka? Tsy maintsy mahita hevitra. Reny izao misy vazaha. Dia hanambady vazaha izany ndriko? Tsy hanambady vazaha izany aho. Fa vazaha mpivady tsy niteraka ireny ny atonoko dia asaiko atsangany aho. Ndry tikiry mirenty dia mirediredy mihitsy a. Eny ho aretsika. Andao e karama fa tsy ho hitanareo roa eo e. Tsy maintsy tafita. Fa izao aloha andao atsaka sao dia tsy mitondra vola mody eo. Sady ny Endrangory izay tsy fantatra na nanahoana na nanahoana. Nanahoana izay ianao roneny? Reradreraka ihany anaka. Nahita sakafo nga ianao? Ie. Vary raika apoka sy ovy kely ho hitako eo. Dia paracetamol ho anao? Ianao koa ho anaka. Tsy ny vary moa no atao betsakako. Fanafody indray no vidiana. Fa neny ve adaly? Olona marary ve tsy hividianana fanafody? Raha ny sitrapoko aza dia entina any amin'ny hopitaly mihitsy ianao. Saingy tsy ampy ny vola dia ny aina no tsy maintsy tohanana ara-tsakafo aloha. Tsy tokony isahirana anao tsony avy zaho aho efa lalan'ny mody. Aza miteniteny foana rerineny a. Ary aleo aloha ikarakara ny sakafontsika fa maizina ihany ny andro ka. Nefa ny jiro tsy misy. Efa tena reraka e. Ka izao avy lao aloha io zavatra ataonao io dia avy eto amiko eto e. Ary aingany ianao fa sao dia ho tratra aoriana anaka. Ianao ve tsy naona tsy ho karakaraina indray ty vary ty? Apetrao aho io dia noy ahy e. Rehefa avy eo indray tohizana. Eny ary e. Ohatr'ireny ho faty ireny kory neny ka dodina mafy ery. Raha zany toe-batako zany dia tena atahorana anaka. Ka sao dia ho tonga amin'ny fotoany ka dia tsy ho volazako anao indray ilay hafatra sarobidy. Mampangitakitaka aza ny teninao zany neny. Marina moa? Aza morakivy anaka fa mbola lava ny fiainana hatrena. Za koa ange fa antitra manahirana anao eto fotsiny. Ao alay vankaty vatakely midy io. Ty ve? Indrindra.
De toaty iny de sokafy zaho misy boky kely ao anatin'iny de alaivo de jereo. Ohatry inona daholo reto taratasy bobongolo reto miaraka amin'ny sary maromaro. Inona ny dikan'ireto roneny? Mirakitra ny tantaram-piainanareo mianaka iny. Napetraky ny reninao talohany nahafatesany. Tsy fantatro moa ze reketiny reny. Izy ny nanazava tamiko ary za ko tsy mahay mamaky teniko. Ka efa feno 12 taona ianao zao. Ka zany no anomezako anao an'ireny. Araka ny afatra napetraky ny reninao mantsy de amin'izao taonanao zao no anomezana anao an'iny. Ka na za koa aza ne tsy mahay mamaky teny de tsy hitako hoe atahoana zany ty. Afatra tsotra fotsiny ihany ny ataoko anaka. Mirakitra zavatra ho anao ny reny. Ka zao tehirizo tsara. Vita ny adidiko anaka. Ndre tsara de aza miala amin'ny lala mariny. Fa tsy ho sahirana ianao raha zany no ataonao. Efa tena reraka. Tsy aritra elatsony. Neny a? De ilozanao ve a? Aza miteny an'izany moa e. Neny a? Irery ny ara ilozanao e. Neny. Mahere zanaka. De inona k'i zao ny ataondrita ao aoriana nalasan'ny indrangory iny? Tsy fantatro kia. Daoka hipetraka any aminay a. Tsy mety akizy zany a. Nareo koa aza efa sahirana de mbola ampiko indray. Tsy maninona ngefa mandra-paha fotsiny. Hitako. Tsy mety zany. Hiakatra any andrenivohitra any hitady asa. Zay zao ny heveriko fa mety. De asa inona kiny ataondry ihany? Mpanampy an-tranoko. Teteziko tsirairay ireo trano be ao arivo ireo de tsisy andray avy endray amin'ireo e. De tena vonona zany re? Zay kiny hitako fa mety a. Iny ary ko. Reto misy vola kely ataondry efa tsy andalana. De reto koa ke misy anampy andreny a. De misaotra anareo ke a. Tena namana tokoa nareo. Tsy misy fisaorany. Ndre ary iny ny entan-kely tsy misaraka amindre iny. Di ary neny kity a. Napetrany tamin'ny indrangory talohany nafatesany. Ary mandeha any amin'izay mandeha de mbola maraina so sahirana andry ira tratra hariva any ko. Misaotra ke a. Tsy maintsy mbola eo ny any sika raha mbola velonaina. Eny aky. Veloma kindry a. De aza manadino a. Zay kifa de mifampivavaka foantsika mba samy tafita amin'ny fiainana. Velomnareo roa. Tsy ahita namana toa anareo tsony azo amin'ny aleako any. Ately nyity tontolo ngesa de ngesa tia. Tsy mahita ale. Tsy misy mety mandray any olona. Nefa za zany sady efa azeraka ny nona. Andriamanitro, ampio aho. Tsy manary toka efa miaraka aminao hatrany. Ry ampita ry mbola tsy naleako. Aleo impita de iangaviana indray izay olona mba handray aho. Loza, namono olona tsika jereo hoe maty ve? Andriamanitra. Moramora raha matoty mbola miainy ty e. Aingana ianao andao aloha entina ny an-trano aingana. Ny trano zao manko no akaiky noho ny hôpitaly. Aingana apio raha matoty ibatany ty fa vonjy any ty e. Aingana mbola velona ve io rangaha? Loza nefa maty io e.
eny ohatra za mikopaka toy io anao raha matoty fa mandreraka. voaingana varavarana ary atsoy maefa aingany ianao raha matoty azy. Maefa aingana ianao aingana ianao midina ty. Fa misy inona reny dia mitabataba mafy toy izany oay ary izy mitsitraka io aza be fanontaniana la fa vonjeo aloha io olo sy aingany la. Mbola miaina ve iry Maefa? Tsy maninona ntsony hoe jereo fa matsiaro tena fa inona nefa no nitrangy. Voadonanay tamin'ny fiara teo re io ary tsy nisy naratra nga izy zany. Tsy nisy voadona izy fa ny fataira angamba ny nasafotra azy teo. Fa aiza zany hoe ary aiza ny diariny eny mivoady keliko ity ve zany tadiavinao zany? Ie ary manao inona ato fa izy nareo? Zany hoe narary ianao dia nisy nanatra teto mba ho tsabony. Narary? Zahay voatsaroko saika voadona ny fiara dia taitra be teo dia tsy nisy tsaroko tsony. Efa natsiaro saina ianao ka efa nanahoana ianao zay tsy manina tsony aka. Ay tsara zany ka mandehana amin'izay ary moa tsy mitetainao ny ray aman-dreninao ray aman-dreny tsy manana an'izany zay olona hipetrahanao ka tsy misy ihany koa ny olona hipetrahako. Zay havanao any re tsy fantatro hono atompoko sao dia mba afaka mampiatrano anareo any ho alina fotsiny fa raha pitsindray aho manao indiako. Ahoana tsara hoe rikarakely ty zany hoe sinema natao hidirana tato aminay fotsiny reny nataonao teo re zany. Tsy matoky an'izany mandehany ianao mandehany fa tsy afaka ny andray anao zany zay andro efa ratsy zao. Mingavy reto nandohalika eo zay anao tsy afaka ampiatrano anao zay. Maninona kosa ry neny raha matory ato izy ny alina fotsiny zazavavy kely io ve dia ampiahiahanao? Efa ratsy zao ny tany jereo reny lehibe ny jiolahy avoaka ny gazety reo fa zazavavy kely sy vehivavy ny akamarony. Dia io koa veriny eny dia opozina jiolahy. Ny anao koa dia fa hiady isy fipetraka ka. Ninona lazainao ry Maefa tsy handray an'io oka re tompoko aza tao mampifamaly anareo mianaka re zany aleo andeha fa mbola mamerina fisaorana anareo tamin'ny karakaranareo ateo. Velominareo tompoko. Oe tena maizina be kay ny andro. Ay zany matory marina tsy ho very ampio Andriamanitra. Ary feno olona matory anie ety amin'ny sisiny arabe zany ay tsy zareriny tsy manan-kelofana. Aleo isakafo kely alohana fanangipy dia mba hakatoerana eny akaiky indreo olondreo koa. Lasa zanaky ny lalana ty tsy onona amin'izao fa tsy maintsy mitady asa fa zao aloha aleo matory ety raha mpitsy mahitsy izay atao. Tsy nisy tsy voatetiko lanitra ny be ny arivo nefa dia tsy nisy nentina andray ana dia iray aza lany fanahy. Zareo ny ankaviako amaky an'ity afatry ny an'ity sao dia mba hamazy olana tadiaviko ihany zao izy ity. Dia mangitahita ambony lakanety fotsiny tena mafy alony tsy mahay mamaky teny verevitra ty ny vajiko ty lany neny ampio marina tsy le zazavavy nitsapona tao an-trano ray andro rety mamindra miadana mandefa mifinanina izy. Iny boaty kely eny an-tanany iny mihitsy no natadiavako azy. Andraso natonako dia ampiresahako. Azafady anie. Eny tompoko. Tsy tsaroandringa za? Fa
Tena tsy tsaroako ka. Fa iza moa? Voadona ny fiara ianao indray andro izay dia izany no nitsabo anao. Ay, tokoa. Azafady fa tsy tadidiko. Tsy maninona izany e. Ary aiza ho andry no mipetraka e? Eny amoron-dalana. Anga? Fa tena tsy manakavana tokoa ve ianao? Izany ve dia andaingany? Avy any ambanivohitra lavitra any ary hitady asa ny akarako taty. Ka inona ary no tsy nilazanao an'izany tamindray andro iny? Ka andrenao ne tsy nisy nandatsahana mihitsy tamin'iny. Tonga dia niakatra be izy. Dia efa nahita asa zany? Tsy mbola nahita. Ary indrindra no makivy ato izao. Zao ary? Hoe ahoana? Andao anaraka anahy ny trano. Misy asa sahazanga any tompoko? Hitantsika eo e. Andao aloha sady mbola reraka be nefa fahitako andry izany. Ay, dia misaotra indrindra tompoko. Tena matokotoko misy ianao ty ry Mahefa. Iza ny mahita raha olona ny rahana tsikilo atao amintsika fotsiny io? Eo indray neny. Aza be ahiah ohatran'io moa e. Avy eo aloha izy hipetraka kely atao amintsika dia hita eo izay toetrany. Tsy matoky ahy e. Aza be ahiah toy io moa ry neny. Io izy io ka aloha ilozako eo nareo e. Raha misy manahirana dia atsoa ihany. Mahefa, azo ilozanao irery miaraka amin'io eto ka? Matahotra anga ianao tompoko. Ka olona tsy fahatapeviana ve tsy ampatahotra e? Tsy olon-dratsy anie hafa hitady asa ny akarako taty e. Hitady asa? Ary asa inona? Izay misy tompoko. Rehefa asa mahavelona nefa ampamarinana dia tsy maninona. Iza nefa no andrainao hiasa amin'izao lotonao izao e. Maninona izao raha manao madio io fa tsy reny akanjo efa ngilo be reny nanaovana. Ka tsy manana afa-tsiretony ahy tompoko. Aza mamorona eo ianao e. Aiza koa nisy olona tsy anaka anaovan'izany e. Tsy anana fitafiana. Andray. Iza moa tompoko no olona ny fahoriana ho an'ny tendany a. Mba masika koa izany raha matoka. Tsy mba ohatran ny endrangory. Raha tsy le dokotera kely iny aloha tsy mba hijanona ato aho. Aleoko mihitsy andrasany eto izy ka. Andray. Ary inona no ataonao eto olokala kely ty a? Oe, azafady tompoko. Tsy hitako izay anariana an'ity fako nasain'i madama Arina. Ay ve misy dabapako ao aloha dia ao Arina. Ay, misaotra tompoko. Ka ahoana ry neny? Resy lahatra ihany ve no fa tsy olon-dratsy mirety? Vao herinandro anie izay ry Mahefa e. Aiza no ahitana toetr'olona ao anatin'izay Tsy maintsy mailo foana. Nde raha matoty kote. Mailo amin'inona nefa e? Ianao dia tsy mifidy olona ahiahina mihitsy ka marina moa. Tena tsy azoko mihitsy nareo mianankireto a. Rehefa iny kala kely iny resahana, fandribona mihitsy nareo mamaly ahy. Azo mpanafody sasy dokany bika manendrika tsara e. Aza dia miteniteny foana indray raha matoty fa dia mahamenatra. Tsy mila noho zazavavy io. Fa inona ty mahazo aneny e? Mandreraka neny neny miara-miaina amin'olona sary-piaro e. Tsy hoe sary-piaro fa miteraka korotana ato an-trano fotsiny ka tsy mila aho a. Tsalovo tsara, ianao mamboly fisavorovoroana ao an-tsainao izay ihany. Nefa ne dia hitako miadany ery neny raha hoe amin'ny raharaha ato an-trano e. Izany ko. Ny zaridaina za moa vita tsara. Tsy hitako mihitsy izay tsy akasitrahanao azy e. Raha ny toetra indray toa olona milefitra tsy be famaliana. Ka marina mihitsy izany ry Mahefa. Lafatra ery anie zato fanasosoanao azy e. Toreny hoe tsy misy petiny reny. Nefa tady io fa mety ho ambody mitafody zanak'ondry eny io e. Dia 8 heures neny fa ilozako andeha hiasa aloha nareo e. Mirety. Ahoana tompoko? Efa vita daholo ny raharaha ao. Eny tompoko. Hatramin'ny zaridaina tsy mifanalana andreo ravinkazo mihitsy ana. Izay izao no mbola tsy vita kokoa. Ko nilazaina hoe efa vita. Mandeha narataovy ireo e. Ary efa vita izay a. Diovy koa ireo fiara ireo. Sao mihevitra ny voilompotsiny ary ty ianao. Eny re tompoko. Ary ireo azoazo ireo koa e soro teo fa mandreraka na nijery azy azy e. Rehefa vita izay rehetra izay a dia mandehana miantsena ary atao voaingana. Tsy azoko mihitsy ny tsy itiavany ty ramatoty aka. Ay, saverangaka atao hatramin'ny asan-dehilahy ty. Lamosiko nefa izany efa valaky ny kosika trano. Roviana ry aho fomba ho afaka amin'izao e. Samy retirety araky ny teniny ako. Endresy afaka ho aiza tokoa moa e. Zaraza misy mampiatrano.
Aleoko atao haingana ny rarafa sao dia izay mba hahafaly azy. Tena reraka be azy zany. Mila tsy ho tafatsangana. Nefa dia atao madama leviny eto raha tsy masaka maraina ny sakafo. Tsy zakako izany ny vatako ka. Aleo mandady moramora. Atao fotsiny izay atongafana any an-dakozia. Zay. Ary aleo karakaraina amin'izay. Ay. Tena tsy tantoko ny lohako. Tena mahazary izany. Mirenty? Ramse. Efa taitra ianao. Mbola tsy vita ny sakafo fa taraiky kely vao tafafo androany. Vao amin'ny 5 sasany anie izao e. Tsy hitako izay mampikoropaka andry. Sao dia ampiana ary loha ndry? Anka. Efa manaingana ny asisy e. Tsy misy manahirana tsony. Ay, ary inona ho any nampitanondrika andry tamin'izany hiditra teo e? Mbola naraikitry ny toromaso ny masoko dia somary nikipy kely aloha. Ndry kosa anie dia efa mifo maraina loatra mihitsy e. So kosa ve dia maraina loatra e. Fa tareo ny sakafonareo raha mbola miraikiraiky noho izao ako. Fa hono ary Mirenty? Azonao tantaraina anavy ny tantaranao? Ny tantarako? Ie, mba tiako fantatra fa araka ny teniny eny moa hoe aiza misy olona tsy anakavana izany? Marina izany. Misy havako tokoa any saingy tsy fantatro. Fa tsy fantatra ahoany? Maty teo am-piterahana any reniko. Ary ny andrangorona ampiteraka azy no taiza. Izy ihany mba havako sy ray aman-dreniko. Dia rehefa maty izy dia izay. Tsy manakavana tsony aho. Ary ny rainao ka? Tsy fantatro. Ampiresana ato indray io dia tsy mahavita ny asa. Sady miresaka n'izy rineny no miasa e. Indray ianao fa malivaly a. Aza maka fahasorenana vao maraina re rineny a. Allo ary izy asa fa andao sika. Tena loha izany raha toetran'olona. Fofombadiny mahefa izany izy iny. Tena masika be. Sady sary-piaro moa izany no tena masiny. Nefa inona moa no tokony ahasary-piaro azy amiko e. Za izay mpanampy an-trano. Izy raha ny fijeriko azy toa olona ambony ihany. Avela ho any izany rangaha. Ny asa fotsiny no atao tsara dia milamina. Rehefa hitany eo efa tsy misy ninina eo aminay somahefa tsy lamina eo ihany izy. Efa ho tonga izay madama. Aleo manao raharaha amin'izay. Fa inona moa tena ataonao ry kalakely ty? Nahoana ny zanako ny tsy navenanao hiditra tato trano? Fa zanaka ho iza moa izany tompoko? Angaty sy mahefa ihany moa ny zanaka reo. Mbola be famalina hoe kalarasy ty. Felako ty a? Oka reneny a. Tantely mihitsy no afahafa toetra e. Nanaraka amin'ny baikinao anie Mirenty. Hoe tsy mahazo mampiditra olona ato izy. Ny andrentsika tao tokotany any izy fa sorena dia ny lasa iny. Sady avelo andeha any koa rehefa tsy azo ifampiresahany. Mbola miaro azy eo ihany koa ianao. Ka zany marina rineny a. Fa tsy hoe miaroaro fatany fotsiny a. Nareo koa moa dia efa masika ery. Tsy ravina. Ataovy mandroana izay e. Nda nataovin-draranao ry Mirenty a. Eny tompoko. Fa hoaiza maraina koa nareo? Andeha hitsena ny Jean eny vato lesy izay a. Amin'ny fitiziny hoe ho tonga. Eo avy ety izy. Izany hoe anatitra entana fotsiny izy ihany dia miverina. Tsy makaty akory izy fa eo ihany izy dia miverina. Andraso areo jerena sakafo raha vonona fa taraiky be ka. Tray. To tsy misy ninina ato. Tsy misy afo mirehatra, tsy misy olona. Tena manao izay ahatonga fofona vao maraina mihitsy kalakely iny a. Mandehana jereo any ry mahefa. Raha za tonga any dia matoko iny a. Mirenty a. Mbola matory ngandry? Tsy matory tsony a. Ary reko tsara izany tabataba madama izany saingy tsy hita farina. Tsy zakako ny tenako manontolo.
Mifona Ramsea. Tena nanao izay ho afaka ihany afa tsy tafariny. Tsy maninona e. Eo ary fa hojereko ianao e. Oay, tena mafana be lohanao. Tena marary ianao ka maka aina aloha. Anome fanafody ianao eo Orma efa to amilety ihany koa ty ianao. Aza de mitabataba vao maraina reriny eny Hay izay olona nentinao e. Marary tsy tafatsanganao izy e. Ohatray. Tsy rariny loatra raha ndraraha-panaovanao azy rineny voan'ny fatigue générale le zanak'olona. Sairany ianao raha matoty de honao ty Orma efa nomeny fanafody ve nefa izy aloha e. Andeha hanome fanafody azy mihitsy fa avy aloha aloha akaina kely ao izy neny miangavy anao re amin'ny ataonao n'io zanak'olona io e. Maninona nefa raha mba raisinao toy ny zanaka vavy tsy nanananareo izy fa tsy anaovana toetra tsy zaka ohatr'izao foana. Enao ihany ny zanako e. Avy aloha izy akainao raha izay ny tianareo. Vavan-dramatoty efa tafahoatra loatra ka inona mihitsy ny ao anatinao Ramatoty ary andao andefa nitaraiky be kosa sika e. Za koa ngamba to de hiaraka aminareo de eny an-dalana eny misakafo fa andraso lohany me fanafody any mirenty vetivety To mampisy olana amin'ny tokantranon'olona sy ny fipetrahako ato izany nefa mba manao izay ho afaka aho e amin'ny fanaovana raharaha sy ankatoavana izay rehetra lazainy nefa tsy mbola afa-po ihany Ramatoa iny. Andrasa lohan-dramana indray androany atao vita avokoa ny raharaha aloha ny atongavany. Lasa lavitra mihitsy anie mirenty zany Hay Ramsey. Ary manindry iny mitomany? Malahelo ny any aminay Fahaizany any aminareo? Ny avaratry arivo any. Mirenty to malahelo koa ny foko mahitanao malahelo. Ary maninona moa nataonao tsara jery toy io? Tsy maninona ka fa aleo amin'izay miditra any an-trano fa efa manaikitra ny moka eto. Mirenty aza mbola mandeha molo e. Avy resadresaka eto. Tsy aninona anao ange e. Tia hanampy anao fotsiny. Raisona manao de aboray amiko daholo izay manahirana anao. Misaotra indrindra ny amin'ny fahatsoranao tompoko. Saingy tsy afaka ny andray anao namako Fa maninona e? Tsy nisy akory ary zany de efa lasain'olona manimba anao Maika fa lasa mpinamantsika. Mety vao maika nampitrotraka amin'ny fahasarotam-piainako izany. Efa zava-dehibe ho an'ny fiarovana ho manokana manoloana andreo mpanao ratsy asy ny fandraisanao ao namana. Ampiatiako ny fiainako izay. Tsy afaka ny ohatran'izay veloma Ramsey Mirenty tena lasa izy. Zany ve natao hoe coup de foudre? Tena mitobotoboka be ny foko. Tsy mbola natsapa fetany tanana toy izany teo anatrehan'ny tantely. Ary iza koa ary n'olona laza azo nanimba zany iza moa nefa ratsy neny. Izy ihany ny tena hitako hoe tsy tiany Mirenty tena mpampinao tanteraka zany. Mahefa Oay, neny fa misy inona? Enao zao mitarametrahana zany fantany izany fa tsy za mihitsy fa inona mihitsy ty mahazo anao ty tato ato e inona ny manahira-tsaina anao? Misy tokory neny nefa asa raha mba afaka anampy ahy ianao. Nahoana moa any tsy anampy anao e? Fa nga de efa zava-doza nefa de mampahenao ohatr'izao. Tsy de hoe zava-doza zany Ka lazao ary zao ary misy zazavavy izay andro neny tena tiako ary ny fieritreretanazy ny makahy toy izao. Maninona nefa raha ataony raha de vita neny koa izy ary mbola tsy mahafantatra akory an'izany fitiavako zany. Fa tsy tantely ve zany? Tsy tantely. Lantro ino ty lazainy ty zazy ty? Iza ndray zao zany? Anisy reny tsoroko aminao aloha neny fa mbola tsy natsapo zany tena tia zany tamin'ireo zazavavy maro niaraka tamiko raha tsy hoe zay olo tiako zay. De ahoana tantely amin'izany? Tsy tantely mihitsy ny olana ary neny tiako izy ary alaiko vaty mihitsy hiary otra amin'ity fiainana mandalo ity zahay. Hitako eo indray ary zany ko enao teo laza fa tsy mbola nampirahanao zany fitiavana mamaivray zany izy.
inona no andrazana tsy ilazana an'izany any aminy ka eo indrindra ny laky fanampiana amin'ny eny ny amin'inona ka hiarandresy lahatra azy fa izy ny tiako sy iriko ravako ny tokantranoko mandrakizay tsy te hita amin'izany ary mahefa eo morina eny tena fanomezana lehibe indrindra ho ahy io raha tanteraky ny eny ary tsy iova olo tiana ntsony ahoana moa anefa naonaovako an'izany amin'ity olona tsy fantatra akory ny fanekeniny eny fotsiny eny dia efa zava-dehibe eny anampy anao raha hitako fa mahasoa anao zany zazavavy zany misaotra rineny izay fanekenao izay dia efa zava-dehibe ka eto aty ary izy ho hitako aza matahotra neny fa ho asehoko anao tsy ho ela izy tena mba mampijaly olona mihitsy ianao ty ry mahefa fa mampijaly olona ahoana rineny nampalahelo mihitsy ny nahita ny tantely tonga teo tsy zakako mihitsy ny ranomasina mariny tonga teo nga izy eno tsy hitany mihitsy no izay marina aminao tsy oatra nyreny taloha reny tsony ny ianao tsy hitako mihitsy ny lazaina azy inona moa ny lazainao eo to moramora aminao ireny izy zany zany indrindra rineny saika laza marina nefa ny azo ny tonga aloha raha masy manetsikely fotsiny ny azy reny tsy azoko tratrako niaraka tamin'ny vazaha izy ahoana tsara zany vita ho azy ny anay roa tiaka ny fonao fotsiny nahatongavany teto lozy zany marina tena tsy misy tandroka marina ny ratsy raha izany so ihany fa tsy tia azy tsony ianao zay le anjara rineny tsy tia ny tantely izy koa tsy tia ana raha vao azy neny marina zany dia ahoana zany le solony efa namboraka tamin'ny fitiavanao azy ianao misy fotoana ny zavatra rehetra rineny oka aloha akapahana tsara so dia ho ataony fiteronono ariko zay fa handeha tsotsotra kely aloha tsy ta manatotsony afa sady reraka ny vatako nireraka ihany koa ny saiko aleko mangoronentana dia miverina ny amin'ny tanina lehibe alohan'ny andehanako nefa dia hiteny amin'ny madama aloha io amin'ny trano fandraisam-bahiny eo mihitsy izy aleo tonga dia anatonana azafady anie madama mba tehiresaka aminao aninona sa hitady ampakarakarama tsy misy io tsy tompoko tsy hitaky an'izany sady tsy ilaiko kongambo izany fa inona ary no ilainao tsy misy tompoko fa ifona aminao no ataoko no ireo tsy nety nataoko rehetra tato aminareo nitsapako tokoa mantsy fa nampisydisadisa tato aminareo ny 5 volana mipetrako tato ka mifona sady miala tsiny inona ny tianao atongavana amin'izany ny riko dia nilamina ny fiainanareo amin'ny laony indray ka izany ny antony andehanako andeha eny tompoko ary isorako betsaka anareo nandraisanareo anandritry n'izay fotoana maharitra izay ary mbola ifonako ety ihany koa ireo tsy nety nataoko rehetra ka nahatonga anao ankahalahy madama miangavy anao mba tsy hitazona lahelo amiko mba ahafahako hiatrika an'izao fiainan'izao ampilaminany izay ihany fa dia misaotra anao tamin'ny nanomezanao an'izay fotoana kely nenona izay dia miala tsiny raha nanelingelina veloma madama andraso aloha fa ho aiza nefa ianao ilaiko mantsy zay sao dia misy zavatra very ato ka izany ny mamaiky anao andeha toy izao iverina any ambanivohitra any ambanivohitra ny Zorobe any ao Ambatotokana tsy misy tsy mahalala aho raha vao manontany olona ao nareo ary ahoana ny karamanao ka ny fipetramonareo dia efa ampy tompoko ka tsy hitako izany ay mahazo mandeha izany ianao misaotra tompoko veloma ianao ay mirento ry tony mirety tonga sondry misaotra kia ka tonga amangony sa amangy anareo inona keny vaovao taty izay ela be izay manahoana ny fiainana misy ve ny asa ny karama dia tsy misy fiafarany izany fanontaniana izany fa hiverina hiasa ty aminay ngandry io ndray ako maninona ka fanontaniana ihany ny amalindry ny fanontaniako ka andry ve fa ina amin'ny ako mba netinety ihany aloha ny karama tato ato fa afaka misolo ny toerany tony anindry efa andeha hanambady mantsy izy hanambady vaovao tsara koa izany ko iza no vadindry ny izy ihany eky tsy fantatry indry aloha izy satria taoriana andehanandry nahatongavany teto zany
Ary ngana anambady azy indray dia tsy asaka. Mpampianatra ngeaka izay ho vadin'izay e. Zany tsy amela azy ikaramana salamby zany mihitsy na atsaka rano koa izy. Aza be resaka eo koa kindrily iako a. Sisa fotsiny tsy te hanao intsony fa tsy hoe izy manakana. Ay ve dia ho raisiko indray zany ny toerandrio fa tsy handeha intsony ako. Fa roviana aloha ny andro malazy. Amin'ny alahady ny fisehoana dia amin'izay vao fantatra. Dia tena tapa-kevitra zany ry. Ary roviana ho any eny ako e. Iza kiny mba hampiakatra eo a. Nareo roa nge tsara tarehy tsy ho very anjary zany fa sazy esondenti ty moa ki ataon'olona indray. Teny foana isakiko. Aiza koa zao izay ho vadika eo ka. Samy sondenda ihany tsika roa zao. Ay ve nareo reto ka sondende. Zay vao hitako. Zany eo ihany fa naninona tokoa aloha ndre tiny nandositra ny alany arivo indray e. Nefa izay zao saika hanaraka andre taniko. Aleo ihany akia tya. Keja lava ny fiainana any. Zany ve? Tena tsy mampilamin-tsaina mihitsy. Nefa ngeka mety ary fijery anareo avy any. Eno ako. Fijerinareo velany fotsiny akia zany a. Ka iverina hipetraka ty tokoa ve ndry loha e. Dia aiza zany ndry nipetraka? Ao amin'ny tranonay sy Nendrangory fa hoaiza indray e. Ka efa androdana ngeky oro mirenty e. Vo avy nijery azy teo mihitsy fa azo tapitapeny eo ihany akia io a. Aleoko akia miafeto izay verina any alavitra indray ka. Fa nisy inona akia tany to dia tena tofoka mihitsy nareo zany. Mandreraka akia ny fiainana an-drenivohitra. Dia aleo ihany miverina ho tambanivohitra e. Zany indrindra. Fa ilosako akia aloha nareo fa vita ny lambako ka. Maika hamonjy andramose aho e. Maninona moa? Nareo koa kika. Zay fa velominareo roa ka. Velomare. Naza koa aza akia mba handefa mahafinaritra aloha nahita Andry Androany indray e. Manaraka miresaka tsara. Eny ary akia. Zay fa velomindray. Veloma akia. Dia ahoana kiry mirenty a? Raha mila asa ndry vonina andray andry hono raha be miomby. Tena mety amiko mihitsy akia izany a. Dia roviana hono ihany makany. Tena efa maika mihitsy ngendry izany e. Ka ny vavany akia tsy maintsy mihinana e. Iza no hanome sakafo ahy eo? Sandry? Ie. Sady inona moa akia ny mahampinamana raha tsy famonjy a. Amin'ny sabotsy ndry makany. Indrindray izany manasa lamba ny zareo e. Dia ny alatsinainy manadio trano. Ay, misaotra kia. Oay. Ary taiza akia ty firavaka tsara tarehy anaovandry ity. Sa tany amin'ny patron andry tany arivo tany. Aneny ty. Napetrany tamin'ny Nendrangory. Dia meny Nendrangory ahy ty talohany nahafatesany. Nisy fotoana nefa izy ty very fa rehefa nanadio ny tranonay tao aho dia hitako indray. Tena tsara kosa akia izany a. Firavaka tsy foniny mihitsy hono izy ty a. Ary ty izany mba alovako navelany eny. Dia ampirimy tsara amin'izay ary sao dia ho very eo indray e. Tsy hariko intsony ty ka. Oay aky, varian-dresaka teto sika fa ahoana tokoa aky. Hoe ahoana aky? Sao dia mba afaka manampy Andranety any an-tsena aky indry a. Tena tsy afaka mantsy aho fa hanampy an'i mama Anetsa. Hanampy azy aninona nefa? Hivarotra legioma dia hanampy azy hibata entana dia manoko sy mivarotra, hirakiraka sy ny sisa e. Dia izay ampanaoviny eo. Ay ve, tsy mampanina aky izany a. Nefa mety ve izy hoe izany an'olo andry? Tsy maninona aky a. Efa nandalo tany aminy avy nakaty amindringy e. Izay izany e. Azo ny karama aky ahoana? Sa tonga dia izy omeny eo? Andry kosa ve moa dia tsy mba hiaty varotra e. Tsy maintsy anontany andry izy. Aza matahotra fa tsy manambaka madinika izany raha Matoranety. Raikitra ary izany e. Ay, dia tonga dia lasa izany. Ike, fa mbola nahoina indray moa. Ka andao ary ateriko andry e. Andao ary e. Azafady anie e. Ahoana ninao izay tompoko? Eto ve no ambatotokana? Ie, eto. Misy azoko anampinanao ve? Tsy izany fa saika hitady olona sao dia mba fantatrao e. Saika fantatro avokoa aloha ny mponiny eto e. Ka iza amin'ireo no tetavinao? Mirenty no... Mirenty?
Ie, fantatrao nga izy? Fantatro tsara raha imirento ka. Fa tsy eto atoerana izy zao fa mbola nisy tiana lehany. Fa mbola iverina ety any nefa izy? Ie, iverina eto izy ka. Fa tena kivy be nge raha mise zany. Tsoroko aminao mademoiselle fa efa tababolana izay nivezivezeko teto ny tadiavako azy a. Zao avy nahita olona fantatra azy nefa dia tsy afaka nahita azy indray androany. Aiza moa ny tsoakivy amin'izany ary mademoiselle? Fa azoko fantarina ve aloha nefa ny tadiavanao azy? Raha ny amin'izay indray aloha aleo asa mirery ihany e. Sady aleo izy mihitsy no resahako mivantana. Eny ary, raha izay no tianao. Iako aloha no anarako e. Ary namany Mirento za. So zany no mampisalasala anao eo. Mety ho hariva be zao izy nefa vao tonga eo ka asa raha andry azy ianao. I maefa kosa no anarako e. Ary tsy maninona fa andrasako eto izy na firy vao tonga eo. Ay, ary andao ary atoroko anao ny tranony dia any ianao miandry azy. Amin'izay dia tsy maintsy mionona reo. Dia misaotra indrindra anao raha matoa kely a. Tsy misy isorana re a. Makiriako. Hitaki ny olona andresaka tamindry teo iny. Mitady any Mirento no izy. Maefa no anarany. Ka inona hono akiny tadiavana amin'ny Mirento? Dia izay indray aloha tsy haiko e. Tsy nety hilaza ny antony izy fa i Mirento ihany hono no ilainy. Ohatry ny mampanahy be ihany ake izany ka. Fa ahoana? Toa olona manakaja be le izy ko. Fa valaketraka be nge izy raha vao naheno hoe tsy eto Mirento e. Izany ve ke? Sa olona ty amin'ny Mirento io? Raha izany ve aky tsy hiverin-dalana izy raha vao fantany fa ao amin'io trano bongo io Mirento no mipetraka. Za hitako angeka izany ka. Ary mety izay no nampandositra ny kiala tany andrenivohitra tany a. Sady efa ho tapa-bolana anie hono aky ny tadiavana amin'ny Mirento raha araka ny filazany. Izany ve ke? Teo hiteo rehefa tonga eo izy zany e. Manao ny Mirento? Oay, raha mise maefa. Fa maninona ty ianao? Mitady anao aka. Fa maninona ny tadiavina? Fa misy zavatra tsy milamina nga? Ie. Tsy... Fa maninona indriny matahotra be toy io e? Fa inona aloha zany fa toa mampatahotra be izy zany e. Laza hoe inona zany? Ay ve? Fa inona tokoa aloha nataonao aty e? Tia hitanao sy teo eo anilanao a. Zany e, tianao ary Mirento a. Tsy voalazako anao zany nandritry ny natao an-trano anao satria tsy saha. Sao mantsy ho lavinao ka tsy tantoko zany. Indray tsy napoiziko. Vao nahitanao voalohany a dia nitsimoka tato-poko zany. Ary tsy navelan'ny fitiavako hipetraka fa dia nitady anao atraizatraiza. Mirento a, babinao a. Foana amiko izao tontolo izao raha tsy eo anilako ianao. Tsy afaka ny anaiky anao zany kosa e. Fa ahoana e, tsy mampihetsi-po anao koa zany izao fahatongavako eto izao. Tena nampihetsi-po ato kosa saingy... Fa tiako zany Mirento. Miala tsiny ary amin'izay fa tsy hamaly anao aloha androany. Be loatra ny zavatra mifamoafo eo amin'ny fiainako ka tsy te handray fanapaha-kevitra eo ny eo ahy e. Tsy maninona fa izay ty hono mahandry. Efa maizina be ty ny andro. Dia aiza zo ianao no atory? Fa tsy hampandrosoandry an-trano nga za? Ka ao amiko ne tsy aton'olona roa e. Sady atoko ahoana ny ampatory anao amin'io trano bongo kely io? Sady tsy misy farafara kory ao? Izay misy anao tsy maintsy misy ary Mirento a. Trano bongo io saingy misy vity dia tsy misy olana. Raha tsy mampanina anao ary dia mandrosoa e. Za koa zao ty tsy misy sakafo atoko. Efa nanao kiboatsena tany aho dia tsy vonina ny andro tsony. Ary dia tsy mifity ninina. Efa feno anao ary Mirento a. Tsy matsiarinao an'izany a. Sady mbola misy vatsin-dalana ao amiko raha antsika mihinana e. Andraso alaiko vetivety. Ka zany eo ahy efa voky e. Sady so dia tsy ampanao eo izay eo fa maso toy ianao Ramose a. Sory ihany moa zany Ramose zany e. Tsy hoe mianarako fotsiny aho dia vita.
Zay eo re raha tsika mihinana fa andao any an-trano amin'izay ary andao azy rery maefa. Zay hay. Mandrosoa ary ianao? Ho tamana mihitsy ara toa ka fity mifamaliny atsika ka. Mieritreretra tsara aloha ianao any io alina. So mantsy ka diso safidy ka aoriana vao anenina. Fa tsy mbola resy lahatra mihitsy matsindriry mirenty ho hitanao eo fa zay misy anao tsy maintsy isy ahy na dia ho atositosika ao aza. Maefa mifanalavitra loatra ny atsika. Ianao fa raha tapim-pahaizana mpanefoefo fa za kosa tsy mahay na dia ny mamaky teny sy manoratra aza. Ny fantrako moa dia sao hitanao zao. Atahoana ny ampirindra an'izany hoe ianao? Mino fa tsy anaiky an'izany velively ireo ray aman-drenao. Safidiko izany ry mirenty raha mafiorina ny fifankatiavantsika dia mirindra ho azy ny zavatra rehetra. Efa tena resy lahatra mafy mihitsy ianao izany. Tsy hamaly anao aloha androany. Aleo aloha mba hieritreritra kely. Eto ary ianao matory za kosa etsy anjorony misaotra fandao ary aloha hiara-mihinana reto sakafo ny vatsiko reto zany hoe efa voky nefa raha izay moa ny ampazoto anao tsy manina ary andray anjara kely ay maraina sady ny andro manahoana ny malalako. Salama tsara fa nanahoana aloha ny fandriny tsy narary be zay ny vatanao. Tena nahita toro tsara ka sady nanofo tsara be raha tsy izany ve tsy hatsaro andro maraina. Tsara izany. Efa avy mivoaka sady nga ty ianao? Ie nividy andreo sakafo maraindreo raha te sasa aloha ianao vao hisakafo dia atsy amin'ilay rendrano kely atsy. Aleo ary aloha misakafo dia avy eo miaraka makany. Sady za koa mainka andeha hanasa lamba so tsy mainy eo ny lamban'olonako. Ay andao ary za koa ny afaka manampy andry manasa bakiraro aza tsy voanao inona koa no vitanao eo? Vitanao eo ary fa hono ary mirenty fa inona ho any ao anatin'io vatakely tsy fonao io? Misy ny afatry neno ahy io sady eo koa ny sariny sy ny sarin'olona maro tsy fantatro. Saingy mipetra-potsiny io satria tsy haiko izay raketiny ao. Tsy tiako ampamakiana olona ihany koa nefa. Andao ary raha tsika mamaky. Tsy manina saingy tsy zao fa mbola maika hiasa. Eny ary dia raha riva zany rehefa lany reto dia andao andefa taraiky be aka atoandro be ny andro. Misy azy zay ako. Eny ary Izao vao maraina ny andro manao ny ako? Salama tsara. Ay ianao mbola tao? Kaiky indri mbola nanavahiniko. Hitako ny taraiky. Ary anasa lamba koa nga Ramsey? Ifa inana aminareo roa mihitsy ka. Fa mahay manasa lamba nga hono izy io ry mirenty mahay onisiko ka mandrosoa amin'ny lalina ary Ramsey ary ajanony ihany ho azany Ramsey tsy misy faran'izany fa nasa lamba ve aloha ny antondianao aty aminay oriako mba manginindrika zany ka tsy tongoboly ka ho tapenam-bava fa zany ny zavatra hitako ako maninona nefa anampy mirety mba ho vitaingana ny asany. Mazava zany fa miaraka nareo aza mba mipetsina toy io moa riako hitako ka ahoana ny fahitanao anay tsy voakompla ao tsara ka fa zao ny lazaiko anao Ramsey aza mpijalianao ny namako io fa ataoko mahita ianao olo tiako zany ve dia ho ampijaliako fa iza no mahitako nareo mpanamboly reny mantsy malaza ho mpampijaly vehivavy ataoko hoe mpanamboly ianao satria zay zao no fahitako anao fa averiko indray mpandremo ange ampijalianao izy io ndry tiako riako mba mahita lazaina marina ange zany tsy tiako hijaly ndry mahazo mandrivony vato ianao riako fa tsy ampijaly namanao zany fa azo ndriresena lahatra tokoa ve aloha ny namandry fa tena fitiavana amin'ny retareta no nahatongavako aty fa mbola tsy nanaiky angandriky
Za kosa ve kety tsy mba heritreritra aminareo a? Ohatrany tsy afaka niditra amin'izany indray aloha za e. Sady mba ahoana tokoa ny amin'ny tantely amin'izao e. Ohatra fa izy izany tantely izany fofombadiny. Io aroale efa nahiko. Mitady anao fitandrora amse? Tsy manao fitandro zany re za fa ray ihany e. Raha vao nahita Mirenty dia efa babiny sahady ary resy lahatra avy hatrany fa izy no anjarako. Ary nanomboka teo dia nivavany fiarahanay sy tantely. Tena navelanao hoe totototo zany ilay zanak'olona hitako. Efa impiry moa zanak'olona iny tonga manantona mandraona sy mampitandrina fa hoe rebirebeko koa no vadiny. Ay moa ka tena nrebirebeko tokoa. Ka efa narinonondriny zany le tantely maminy sy ankafiziny. Na izany aza kia. Hitanao ihany koa tsy fitiavan-drenao aka. Tena alina ane ahy e. Ineny ve? Efa nametoky ahy izy fa naja izay ho andefy mandroko e. Sady efa nilazaiko azy fa tena tiako sandriny foko ilay ho tadiaviko aty. Fa tsy nitenenao azy hoe za le andriny fonao? Rehefa tonga any ianao hitany e. Vitany any lampako fa ilosako aloha nareo roa e. Ataovy izay fanarahany. Fa zao ry Mirenty a. Torohevitra kiny ana. Izay tenao ampondry tanterahana fa aza terena misitsisitrana izy. Misaotra kia. Zay fa ilosako nareo. Mirenty a, lazao ato koa azy tena ao amponao e. Aleo ary aloha fitainay ngany reto lambo reto dia miresaka amin'ny lamintsika rehefa avy eo e. Mahafinaritra ery izany tsodrivotra rivariva aty ambanivohitra izany. Arahy feon-drano mikoriana sy feom-borikely mamonjy fody. Mipaka ny po renirehitra ireny ary mampitombo ny fientanentana eto am-piandrasana izay ovaly teninao. Mirenty a, moty avy ianao. Ela tokoa izay nanginako izay ka ohaborako aminao izay atao boky sy izay atao tsaiko. Nefa alohan'izany miangavy anao aho mba ho tony hatrany na inona n'inona ho lazaiko. Miananao ahy ary mametoko fa ho tony. Efa fantatra sy hitanao izao ny toerana misy azy mahefa. Nefa dia mbola sanao ihany ny miroso. Fony izy moa tsy sokatra amin'izany. Nefa na izany aza manano avy aho. Tsy anaikinao oviana ny fiarahantsika andrenanao. So dia hampisy olana eo aminareo mianaka ny fanekeko ny fitiavanao ka. Tena tsy ho zakako izany. Efa nametoky ihany iny fa izay safidiko dia hoe keny. Ambava fotsiny ihany izany. Tsy hoampoziny mihitsy mantsy hoe izany no vonanty vaviny. Tena matahotra marina e. Nino anefa ry Mirenty fa tsy aninona ny tokantranontsika niny a. Miova be ny izy ao e. Eny e, teno anao any nefa tahotra eo ihany. Zao ary mba hampilamina ny saindry a dia izay telo mianaka mihitsy ny hidina aty akanao. Marina? Dia miandry anareo eto azany. Raikitra izany e, fa andao amin'izay ho aloha jerena le diarineny ka. Aleo amin'ny fiverenanao ary e. Sa maharitra mambolana sa mantona ny fiverenanareo? Aiza kosa e. Ndray andro tsy eo anilandre ary efa mila tsy ho zakako. Za moa aiza fa tsy miandry ety ihany e. Samatra fa tanteraka ihany le nofinofiko anilanao mandrakizay. Ianao ihany no erana eo ka. Mba hanao natokory fihetsiky neny fa i Mirenty le olona malasamborò ahy. Ho hita eo e. Fa na inona fihetsiny a, ny ahy efa safidy ka tsy azo ny sakanany intsony. Zay ry zareo miomana tsara sery mahefa. Oay, mahefa, ny zanako marina. Efa eranga ianao tonga teo? Efa elaela ihany ka. Ka ahoana zato vaovao an'lahy aloha e. Ny reninareo mantsy ady efa makalilo sofina mihitsy ny fimenomenomany ko. Neny ve moa agagy e. Ny vaovao aloha tena misy tokoa e. Ary vaovao tsara le izy a. Ay, ka lazao inga anara fa aza mampifilafila toy io e. Neny moa efa nilazako fa misy tovovavy iray izay tena tiako ary tsy maintsy ho ampiakariko ravako ny tokantranoko. Tsara kosa lesy izany a. Zay zany la vao tapa-kevitra fa tsy hanao lolo karetsakeraky ny tanàna fotsiny a. Zany indrindra ry dada. Ty vao tena izy. Avy any amin'ny zareo mihitsy mantsy ahy io. Ka miandry ny fiverenantsika ny any. Ny any? Fa ngatsy eto andrenivohitra ty izy ka.
Somary misitaka kely ny renivohitra no misy andry zareo e. Fa matamany zany toeran'izandry neny a. Zany a. Za aza efa tamana mihitsy saingy tsy maintsy mamita ny adidy aloha e. Ka manao ahoana aloha ny fianakaviana e. So dia olona tsy fankatarana ka. Indray le raha io indray neny. Mila fantara zany le kely ty a. So dia misy boka ohatra sanatrian' izany na taizana retina ny fianakaviana tany aloha tany asa. O karery neny a. Laniko toetra ary laniko fianakaviana araka ny teninao mihitsy. Tsotsoronao erena izy zany e. Avy aloha da matoty izany ahianao zany a. Tsy mbola hitanao koa le olona dia fa toy ninona ery izy ato vavanao. Enao ve moa tsy hanampy ny zanako foana e. Ka mba izy ary izy ty anarany. Rehefa tonga makazy any sika mahafantatra azy manontolo nareo e. Aleo izy mihitsy nilaza ny anarany. Lo zany marina. Aleo aloha andeha karakara sakafo fa variana amin'ny resaka feno mystère eto fotsiny. Maninona kindriry mirenty a? Tena mafy kia. Hoe so tsy ho avy very mahefa? Tsy zany mihitsy kia. Fa inona ary e? Loza be nge kiza mama mahefa zany. Tena miferinena mihitsy aho eo naminy. Avelao avy io anovako azy. Aza mba atiany be vavana mampiseho tandroka ratsy a. Izandray sao zany ka. Nrafozany mirenty e. Tena tsy tia anga kizy zay. Maika moa fa mahita no trano bongo io izy dia asa fotsiny. Angamo izy nanambara andrefa tsy mahefa e. Hoako. Jereo fa vao maika azy izy misisika na dia izao aza ny fiainandry. Tsy tia ampiady azy mianaka kia. Tsy manandreny azy efa tsy fidiny ka tsy ho zakany saiko mihitsy hoe zany andravan'ny fifandraisan'izy ireo. Mety tsy ho avy io nge zany izy raha izany e. Fa nahoana ka? Ko zany filaza mirenty azy zany ko. Efa tsy tiany ve dia hanao inona ty izy? Ka mety tsy teny mahefa hoe le olona tiany. Mety ho azo antoka tokoa zany a. Aleo akio avy eo a. Mba ho hitanay koa zany rafoza tsy vaniny zany. Ty filazandry azy koa kiriako ka marina zany ko. Matola ao monina tany manko ny namako dia tena nanova ny toetra tsy zaka. Dia ho hitako eo ndry raha ho sary ako. Ho hitantsika eo e. Tena mangofotra ngendry izany ry mirendy e. Reny tamin'ireny ka izy telo mianaka. Vavalatsaka eto ny tsy zakako. Aza mamaly ndry fa aleo anovako azy. Manao nareo roa? Manao nareo tompoko? Salama tsara zay. Tonga soa e. Ikala amreto ve? Io ve no... Endry neny a. Izy no ilay olo tiako. Ka tadiavintsika ty anaty bozaka. Razako. Tena nasianao fanaingalavitra mihitsy ny zanako a. Efa fantatrao ny hevitro momba n'io vehivavy io. Ny hevitsika ne efa nampirimy. Aka zay olo tiany mahefa. Zay no alehantsika ty. Niza zany olo zany. Sady naomby ihany zany le fanaingy apitiako. Hitanareo zany. Io fa meky ny namany. Akana izany ary neny a. Ny fantatro dia tiako mirenty. Ka raha tsy mety aminao dia mahazo miverina any arivo ianao. Zay mihitsy ny tena mety. Mangendry iry ako a. Aleo anaovako azy. Mahefa aza manao an'izany ianao fa reninao na io e. Ka rehefa tsy anaiky ny safidiko izy. Ary manina tampoka teo ty neny to mivandravandra be. Eno a. Ormiala fa maninona ianao e. Fa taiza nazonao ny collier iny. Ty ve? Tany amin'ireniko ty. Mila raha mangatsika. Aizany misy ny mirenty a. Aizany misy. Andao aty an-trano e. Andao ry mahefa. Ao batao an-trano izy e. Ahoana zo. Zay nendry farisy. Tsy atahorana tsony fa aleo amin'izay zany Teny foana mihitsy ndre ty ry ako. Zay fa mazotoa e. Zay fa nahazoaina tsara. Tsy maninona tsony aka. Mirety a. Tany amirenao ao ny collier iny. Ianao milasa fa tsy mahana reny. Maty teo ampiterahana any reniko. Ary nendrangorina ampiteraka azy mitaiza. Ka nanome anty collier aneny ty ho ato alohany nafatesana. Ndray. Iza ny anaran'io reninao io? Tsy fantatro. Tena tsy fantatro satria tsy mba nilazain'ny andrangory ahy. Mirenty a.
sao dia ilay diarinenao no lalantsika azy Eny tokoa ny diarineny. Ay, eo tokoa eo jereo izany diarina izany. To mangitakitaka izany ka. Mangitakitaka hoana fa ahoana raha matotia fa misy inona ha? Aleo avy eo ilay diary dia hita eo Diary le izy. Le boaty kely tsy nisaraka taminao? Ie, ny diarineny ny antso saingy tsy fantatro sy reketiny satria tsy mba mahay mamaky teny sy manoratra. Eo ary hoe jerena ny atao anatiny. Eo e tena izy, tena zanany ianao. Izy raha matotia tena izy ahoana? Sendra re, tsy tadidinao ve sendra? Sendra namanao ve? Ie, izy indrindra. Lalina izany. Dia zanak' sendra zany Mirenty. Andrasana jereo ty. Jereo kôly mitovy amin'iny ianao iny. Talohan'ny saranay dia mifanolotra andreto zay roa ary fanome toko fa tsy fanadino. Dia tamindreny tokoa anie nahitana azy farany Ie, tsy nety nilaza tamiko izay alena izy fa hoe tsy maintsy mbola eo na nyroina any. Ka n'izany nanoniona tamiko. Ary ahoana ty taratasy ty? Taratasin'iny ihany koa iny araraky ny filazany Andrangory saingy tsy nisy nahy namaky teny moa izay dia iny izy mbola tsy nikitiany iny. Ahoana ho vakiana zany? Ie, tsy maninona mihitsy ka. Maninona moa? Raha izay nefa tarana marina rehetra. Ho any miangaly efa lehibe, efa vorisaina tsara angamba indri izao mamaky an'ity taratasiko ity. Miangaly nandalo fotoan-tsarotra tokoa teo amin'ny fiainako ary nandositra izany ato sarotra izany natongavako teto amin'ity toerana ity. Tsy nanapidiny aho anaka ka miala tsiny indrindra. Ineny Rangory no ampiteraka ahy fa tsy afaka ny ho any amin'ny hopitaly izay mianaka satria tsy misy vola eo am-pelantanana. Ho sarotra nefa ny fiterahako ka tsy maintsy hisafidy na ny reniny na ny zaza. Izany no nanoratako ity taratasy ity anako. Ianao no safidiko ho velona afantantara kosa ho tapitra fa tsy mba afaka niara-niry taminao aho. Misy kolie iny azy esoriny eny amindry fa indray andro any mety misy afantatra hoe izy indry ary iza no renindry. Miala tsiny anaka, miala tsiny indrindra ineny, neny sendra. Andray akery sendra. Ay, mafy be toy izany nazo andry. Mirety mifona akia. Tsy nahafantatra hoe zanak' sendra indry. Inona moa no tokony hifonanao amin'izany Tsy nisy nahafantatra anie tsika. Ny zava-dehibe amiko izao dia ny fahafantarako hoe iza ny reniko. Ary fantatrao ihany izany ndraiko. Eny, azoko tsara ihany fa aleo aloha amarinina. Aoko izay ny fendrofendro e. Mazava izany fa afaka manaraka ny any Antananarivo indrindra Mirenty mino aho fa tsy hanakana an'izany tsony eny. Sa ahoana? Aza manatsafo eo ry maefa. Izay zany no izy anako. Andao tsika mbola be koa ny raha miandry any an-tanànako. Raha tsy mampanina anareo dia mba misy zavatra angatahako. Eny anaka. Aleo mba hoentina anaraka tsika ako. Itony mantsy hanambady ary izany dia anaraka anareo dia izy rery sisa. Ireo manko ny tena sakaizako tsy mahafoy ahy. Nanampy ahy na tamin'ny sarotra na tamin'ny hafaliana ka tsy ampandry ny saiko ny amela azy ireo. Tsy maninona re zany anako. Sa ahoana raha miala tsy maninona zany. Hoe tsika izy Sa indrindrako. Sady ataona isolonjanaka ao an-trano fa nareo sy maefa maty zao efa hitokantranoko. Marina mihitsy zany hitandry zany ry Mirenty. Tsy maintsy tanteraka ho any amintsika. Misaotra indrindra. Ahoana? Tanteraka ny nofinofy. Lasa tsy be teny mantsy ny namako rehefa aty arivo. Tanteraka ny nofiko nondry. Misaotra kiry Mirenty tena namana tokoa. Misaotra ahoana zany ko.
Angamopona manandray tsika fa tsy mpiravavy. Marina tokoa zany akia. Iza moa akia no mahafantatra fa mba hiditra an-tsekoly tsika to. No aky. Efa mba manahoana tokoa zao ny fianarandreo? Tena mandeha tsara akia. Kosa sady tena mahafinaritra. Ary ndrito eo ny teny hoe lasa tsy be teny a. Ie? Tena marina zany satria ao anaty fianarana daholo no hoe mahay mandanjalanja vao miteny. Ny teny mantsy akia mety mandratra ny hafa ka mila mamadibadika impito ny lela vao miteny a. De mbola namadibadika impito ny lelandry zany teo vao miteny. Ndrity koa akia. Tena anao zay atafita zao ny tanjoko. Zara mba nahita olona mpianatra ohatr'izao. Tena marina akia zany a. Hafa ihany mianatra fa tena mafy aloha ilay miaina ao anaty fahabadony. Te mbola misaotra ndry ary mirenty a. Marina e. Ndriko fa za moa nanao inona indriny misaorandrika? Ano indriny na azahoako an'izao fahasoavan'izaoko. Raha tsy misy andiarineny aky dia mbola niaina tany anaty bozaka tany tsika. Ary niaina tao anatin'ny tsy fahalalana. Dia misaotra ny diarineny zany keo. Zandry izay. Renareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe diarineny, nosoratany Anjanofy, novelomin'ny Vantso, Ony Miajanirina, Saloy, Anjarliva ary Ioly miaraka amin'ny Rakoto sy Lemek. Nandray feo sy Nana Totosa, Tovra Zanamamonjy sy Iolosoa.